Alleluia, faly miarahaba antsika rehetra ny anaran'i Jesosy Kristy izay avy ato amin'ny fiangonana Christ Embassy Madagasikara amin'izao asabotsy 12 ny volana Jolay izao. Ampifaliana no izarana anareo ny rapsodin'ny fahamarinana izay asoratana lelan'Andriamanitra Pasteur Chris Oyakilome izay filompanorina ny fiangonana Christ Embassy manerana ny tany. Loha hevitra ny raso dia antsika androany dia hoe ekeo ho fahamarinana ny tenin'Andriamanitra. Amen. Ny tenin'Andriamanitra ato dia nalaina tao amin'ny Marka 7:17 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ho Jesosy taminy, hainao hoe ny zavatra rehetra dia hainy mino. Alleluia, voninahitra an'Andriamanitra. Ny famelabelaran'ny lelan'Andriamanitra eto dia hoe indriza ny fanambarany avy amin'ny molotry ny mpampianatra ao amin'ny andinin'ny fanokafana etsy ambony anie. Mario ny alaliny kanefa tena tsotra ny toromarika izay mino ihany. Milaza izy fa ny zavatra rehetra dia azonao atao raha mino ianao. Inona ny takiana mba ino? Tsotra fotsiny, manaiky fa izay lazain'ny Tompo dia marina. Ny Baiboly dia mitantara tanteraka ny tantara mahafinaritra iray ao amin'ny Marka 7 izay ampiseho izany. Nanantona ny Tompo Jesosy Jairo mpanapaka ny sinagogy izy izay nanana zanaka vavy narary mafy. Nitady vonjy izy ary nitaloha tamin'ny Tompo i Jairo mba ho avy hanasitrana ny zanavavy. Teny an-dalana ho any an-tranon'i Jairo dia tonga ny iraka nilaza taminy fa maty ny zanavavy. Mafy izany hoy anefa ny Baiboly avy eo. Ary nondreny Jesosy ny teny nataony dia hoy izy tamin'ilay mpanapaka ny sinagoga, aza matahotra mino fotsiny ihany. Izany hitantsika ao amin'ny Marka 7:13. Rehefa tonga tao an-tranon'i Jairo izy ireo dia nahita ny olona efa tafangona ary nitomany. Fa Jesosy Tompo nefa nandray ny tanan-drazazavavy ka nanao hoe Talita kumi, izany hoe rahadika ry zazavavy, hoy izao aminao mitsangana. Alleluia, mahatalanjona izany. Izany teny izany dia ao amin'ny Marka 10:20. Ary niaraka tamin'izay dia nitsangana ilay zaza 12 taona ary nanomboka nandehandeha izy ka talanjona ny olona rehetra. Ekeo famarinana ny tenin'Andriamanitra fiainanao ary mety arak'izay. Izany ny finoana, mety araka ny finoana reto. Ny finoana dia tsy zavatra ifampitolomanao fa fihetsehana fotsiny araka ny tenin'Andriamanitra. Izany no manokatra tampoka ny fahafahana tsy misy fitra ho anao izay mahatonga ny zavatra rehetra azonao ataonao. Alleluia, voninahitra ho an'Andriamanitra iry ihany. Mino fa voatahy ianao amin'izany fampianarana izany. Nasanao zao hivavaka mirina mpandesin-dahatra izay voalazako eto. Vavaka isika. Ray malalo, misaotra noho ny teninao izay marina sy azo ianteherana. Mihetsika amin'ny teny